Ny antoko maitso dia miaraba ny antony HCC ary ny CENI namoaka reny varotra fidianana reny. Mazava zao ny lalao amin'izao fotoana zao tonga eo amin'ny fahamaranana zany zao ny candidat anankiroa dia anjarantsika vahoaka zany zao misafidy izy amin'ireo no vidintsika. Misy ny ataontsika hoe ketsa tanora sy ketsa antitra. Anjarantsika vahoaka zany mafantatra hoe izy amin'ireo ketsa ireo no tokony amin'ny vokatra bebe koa ary izany dia miankina amin'ny tsika tsirairay avy. Manentana izahay maitso mba handeha hifidy ny vahoaka malagasy rehetra satria ny hoavintsika mandritra ny 5 taona zany no jerena satria 5 taona zany ny mandat présidentiel iray. Ka izay zany dia manainga atsika malagasy andeha hifidy. Ary eto koa zay dia mba miteny hoe efa anankiroa sisa ny candidat, tsaratsara koa ngamba raha bileta anankiroa amin'izay samihafa no atao fa tsy le bileta tokony ty zay niteraka olana hatramin'izao ary mino zay fa irona amin'izany ny CENI sy ny HCC mba hialana amin'ny olana poste électoral. Mandeha ny resaka hoe maka dia tongotra sady ny candidat toananareo fio avy any amin'ireo fiarahamonim-pirenena, ahoana ny fahitanao azy? Ataoko angamba fa tsy mitombina. Matoa ny candidat milatsaka dia mitondra ny vinany izy. Ary amin'izao fotoana izao milatsaina ny manomboka ny campagne électorale ka iny momba problème raha toa ka mampafantatra ny vinany izy amin'ireo hifidy azy. Fa tsy hoe hilatsapoana moa izy ireo fa manana vina dia anjaran'ny vahoaka no mijery hoe mety sa tsy mety aminy ilay vina totry ny candidat.